Tsy fahaiza-mitondra. Izany no loahevitra hodiny antsika amin'ny ity maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro ity izay anasako anao ampitiavana mba haharitra hatramin'ny farany. Fa le miaraba antsika rehetrarehetra indray tafahoana somatsara rehefa avy niatrika ny sabata omaly dia mihaona indray amin'izao fiandohan'ny herinandro izao hiaraka anohy ny dinidinika momba ny bokin'ny Eksodosy. Ka amin'ity herinandro ity isika dia iodikodina amin'ilay resaka fihemorana nataon'ny vahoakan'Andriamanitra sy ny fanelalenanana izay nataon'ny Mosesy. Fa androany dia iresaka amin'ny tsy fahaiza-mitondra izay niseho tamin'ny Arona. Isika milohana izay nefa dia manasa antsika rehetra mba hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izahay noho izao fotoana sarobidy omenao anay izao fa ahafahanay miaraka mandinika indray ny teninao. Mamela ny elokay ary mamindrafo aminay. Apetraka ampiatana anao izao fotoana izao ka ny fanehoana masina mihitsy no irinay, irotsaka temponay ka hitarika ny lesona ary ametraka izay sahaza ho anay tsiraray avy. Dia apetraka ampiatana anao izany fotoana izany amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Ny andininy natao tadidiana sady nandeha resako amintsika amin'ny Eksodosy toko 2:30 ka manomboka amin'ny andininy faraka 30 sy 2:30 izay manao hoe ary Mosesy dia niverina ho amin'i Jehovah ka nanao hoe indrisy efa nanao fahotana lehibe ity firenena ity ka efa nanao andriamanibolamena ho azy izy ary ankehitriny engany ka hamela ny helony ianao. Fa raha tsy izany mifona aminao vonoy eo amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako. Izany no andininy ataontsika tadidiana amin'ity herinandro ity. Niantso any Mosesy hiaraka amin'indray Andriamanitra. Andriamanitra dia miantso mandrakariva antsika. Mety ho fohy ho an'ny Mosesy ny 7 andro sy ny 7 alina amin'ny fiarahana tamin'Andriamanitra. Saingy etsy ankilany kosa ho an'ireo vahoaka no tary, ireo Isiraelita izany, dia toa nahatsapa fa naharitra ela loatra, lava loatra ny tsy maheo an'i Mosesy. Tsy teo ilay mpitarika, tsy teo Mosesy. Sahiran-tsaina izy ireo, tsy nahandry, natahotra, tsy natokotena, inona no atao? Nitsiry ny eritreritra, te hanana Andriamanitra hita maso, hitarika azy izy ireo. Nanomboka teo no nisiny fihemorana teto amin'ireto vahoakan'Andriamanitra reto. Te hanana andriamanin-kafa, Andriamanitra izay efa hita nandritra ny androm-piainany tany Egypta ny fanompoan-tsampy. Andeo mijery antsika ny voalaza amin'ny Eksodosy toko 2:30 andiny voalohany sy ny manaraka. Ary rehefa hitan'ny olona fa efa ela ka tsy mbola nidina avy tao tendrombohitra ihany Mosesy dia niangona eo amin'ny Arona izy ka nao tamin'ny mitsangana ka nanovy Andriamanitra izay hitarika antsika eo aloha. Fa ilay Mosesy izay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egypta dia tsy fantatra izay nanjo azy. Ilay fisaron-tsaina ny fiazakazako reto olona marobe nirohatra nakeo amin'ny Arona, olona marobe izay toa efa tsy nahatoky intsony ny fitantanan'Andriamanitra. Nitebitebiny amin'izay zavatra hitranga, indro fa tonga teo amin'ny Arona. Miteny izy manao hoe efa ela loatra Mosesy, mitsangana ianao, anaovy Andriamanitra izahay hitarika antsika eo aloha. Fa ilay Mosesy, ilay lehilahy tsy hitana intsony. Le mpiara-midinika namana, tsy hain'i Arona no niatrika ilay toe-javatra teto. Tsy nahina nararoatra mba ilazana sy anaovana ny marina izy. Raha tokony ho natokony tompo izy ka naseho tamin'ireto vahoaka reto fitokisany amin'ny tompo, dia indro izy fa nilefitra kosa teo anatrehan'ny maro an'izy. Mampalahelo izany toe-javatra izany. Izay zavatra tsy azo ny veroka mihitsy no nangatahin'ny vahoaka, mitsangana ka hanaovy Andriamanitra izay hitarika antsika eo aloha. Tsy hoe hitarika anay fa hitarika antsika ao anatiny izany Arona. Inona ny zavatra nitranga? Ary dia nanaiky i Arona. Indrisy nanaiky izy. Aroa i Arona taminy amin'ny 12
romboty ary ny kavim-bolamena zay iny amin'ny sofiny vadinareo sy ny zanakareo lahy sy ary zanakareo vavy ka ento ety amiko. Ary ny olona rehetra dia nandrombotra ny kavim-bolamena zay teny amin'ny sofiny ka nitondra azy eo amin'ny Arona. Ary izy nandray izany tamin'ny tanan'ny olona dia namboatra azy tamin'ny fandraka ka naomby lahy kely anidina. Dia niteny tamin'ny olona ka nanao, io ny Andriamanitra ry Israely zay nitondra anao hiakatra avy tany amin'ny tany Egypta. Ry mpiara-madinika namana, mampalahelo ny zavatra nitranga. Nanome volamena tsy hitrapon'ny olona namboarana ilay sampy. Ary tsy vitany hoe tsy nanaka anazy fotsiny Arona, fa nanasa azy ireo mihitsy hanolotra fanomezana. Ary dia nandray anjara amin'ny fanefena Andriamanitra tsy izy io i Arona mihitsy no nandray ny fitaova. Ary dia niteny tamin'ny olona manao hoe io ny Andriamanitra ry Israely zay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta. Mampalahelo ny toe-javatra misy. Akory ny alehiben'ny fahotan'ity mpitarika ity, ny ditrany, ny tsy fahendreny. Ry mpitarika namako, mila mitandrina isika anatrehan'ny toe-javatra sarotra lalovantsika. Ny zavatra ny forontanany indray no indraindrain'ny olona, ary dia nanjary ny rehefarehefa ny maha-olombelona sy ny fitondrantenany amin'izany. Mpiara-madinika namana, olona matotra sy manana maha izy azy, ary tsy mety kivy fa mahery fo no ilain'ny fotoan-tsarotra farany. Mila lehilahy sy vehivavy mijoro, na dia anatin'ny fotoan-tsarotra farany aza, na dia anatin'ny fotoan-tsarotra aza izao fiainantsika izao, toy ny nandalovan'ny Isiraelita amin'izany andro izany. Mila olona manao ny voninahitr'Andriamanitra ho ambony no ny ainy mihitsy aza no tadiavina. Ianao io, izaho io. Mila anao Andriamanitra olona tsy mety kivy, mahery fo, na dia anatin'ny toe-javatra sarotra indrindra aza. Nampalahelo fa tsy nanana izany toe-tsaina izany ilay natao hitarika ny Israely. Tsy voafihain'ny Arona ireto vahoaka reto. Niseho ny tsy fahaiza-mitondra teo amin'ny Arona tamin'ireto vahoaka reto. Ary fantatsika tsara fa vao mavetivety foana dia nivadika ho rotaka sy ny fimonomononana teo amin'ity toe-javatra ny tranga ity. Ny lesona raisika eto androany dia zao hoe misy toe-javatra sarotra lalovanao, aoka hiatrika n'izy ireny, aoka matotra, aoka hijoro mandrakariva amin'ny fanarahana ny tompo isika, aoka atoky isika, na dia toa hanozongozona antsika zany toe-javatra, fa aoka itsika hitoky amin'ilay Andriamanitra izay fanekentsika, satria Andriamanitra rery no mpitari-dalana. Fa ny tsy fahaiza-mitondra izay nasehon'ny Arona dia lesona sarobidy, tena zavatoza teo amin'ny fiarahana tamin'Andriamanitra. Andriamanitra ny ampisaintsaina antsika ny amin'izany lesona ny arantsika teto izany, ka mila mitandrina isika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray be fitiavana, misaotranao izahay noho ny fotoana nomenao anay, ka nahafahanay nandreza ny tantara mampalahelo izany. Napetraka ho hitarika ireto vahoaka ireto i Arona tamin'ny mahatsy teo ny Mosesy izay nantsoinao niaraka taminao. Indrisy fa tsy nay ny feno toe-javatra izy, ka nandray anjara mihitsy aza nanangana Andriamanitra sampy teo anatrehan'ireto vahoaka ireto. Mampatahotra anay izany. Ampio izay Andriamanitra mba hijoro mahatokona dia anatin'ny zavatra sarotra sy mavesatra indrindra aza eo amin'ny fiainanay. Dia apetraka ampitananao ny tontolo andro ny androany, aza mafohy na mahasaraka anay anao. Milara Kristy nangatahin'ny vavaka. Amen.